ianao aloha dia mialatsiny aminao fa itsika anao fa zay triple 7 zay tsisy idiran'ny filohanao anaovako miteny an'izany ny dossier de bout en bout za irery namoaka an'iny ary raha misy nanao ny dénonciation an'iny dia izahako zany namoaka an'iny dimy ve ilalaina atsika olona mahafantatra ny toetra-poezady izy tsy an'iny raha au courant izy za nisan'ny dénonce voalohany fa matoa za no miteny anao za ninarako anaovako anavitra amin'ny président Joël no namono any Valérie hatramin'iny mpanao gazety mahafantatra tsara an'izany hoe iza moa no dénonce an'iny resaka voalohany zany eny namoaka an'iny iza namoaka hoe nalefa tany amin'ny iranianina iny ny MNR nanao an'iny i Valérie Ramonjavelo nanao anazy iza tao amin'ny ACM nandeha tany du tout fomba evanao président Joël iny dia navoaka izy zay no lecture tamin'iny lecture anao zany fa zava-misy ny teneniko anao satria dossier eto ampelantanako ary ny dossier complet ny ananako noho izany alohantsika tsy famitaka ary tsy andangy ary raha mbola antanina amin'izany dia ananako ny dossier complet ny zava-misy moa mahakasika ny raharam-pirenena izay resantsika hatrany be dia be nareo no tsy mahalala fa io anarany manko no nafoeziny io ohatran'le hoe Rajoel Andry fa mbola misy nirina ao neny Rakotomanga dia aja nirina zay ny anarany fa nasoro le aja dia ajany dia le rina fotsiny toizany fa Rakotomanga aja nirina izy io raha taditsika na raha air Madagasikara satria miteraka resa be moa izy io ho amin'ny ankehitriny dia efa nesorona teo amin'izay toerany izay izy araky ny lalàna manan-kery ny laharana 1.7 sy 4.7 tsipika 1.2 tamin'ny fahavalon'ny volana jona taona 1.2 ny fanalana ny ramatoa Rakotomanga aja nirina nanana ny numéro matricule ny 7.9 ny tena ny tao anatin'izany zany io fanesorana anazy io zay mahatonga azy io zay neny na lasa saina toneny zao raha tokony iseho ary azo enjehana tsara izy makasika ity resaka momba ny famitehana ny Armady ary rehefa hitatsika tao anatin'izay fotoana izay hoe nesorona tamin'ny toerana izay iaja nirina Rakotomanga araky ny fanapa-kevitra noraisin'ny ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana izany raha tadiditsika Ranjatoela Roland dia nesorona tamin'ny asany solitena ny ministera eny anivon'ny filan-kevim-pitantanan'ny kompania Air Madagasikara azy i Rakotondrainy be mamy sy Rakotomanga aja nirina tsy mifanaraka amin'ny vina ministera amin'ny fampandehanana ny Air Madagasikara ny fiasan'ireo olona roa ireo hoy ny fanazavan'ny ministra tamin'izany fotoana izany tsy ekena intsony ihany koa ny fitantanana gabraraka sy ny fandanina meopampana ary ny fanaovana tantely hava-drakotra ny orinasa Air Madagasikara ny raha tsikena hita zao tsy ny manana seranam-piaramanidiny iraisam-pireneny fa tsy manana avion tsy manana fiaramanidiny tsika ny manana kianja fa tsy afaka ilalaovana le olona nefa defa miandrotsika amin'izao fotoana izao matetika ihany koa izy fanambaran'ny ministra tamin'izany fotoana izany Ranjatoela Roland miteraka resa be ny ampimamba nataon'ny ramatoa Rakotomanga aja nirina zay ho any tadidio tsara zay ny anarany teo amin'ny Air Madagasikara tahaka ny fitondrana sy ny fandefasana entana mihoatra lavitra no ny tokony ho izy zany hoe raha le 3 kilao le tsika le mandeha reny zany raha 3 kilao ny anazy efa mahatratra 100 kilao no entiny ny tsy fandoavam-bola ihany koa rehefa mandeha amin'ny fiaramanidiny io izy tsy nandoha vola izy na ny ariarara fa mandeha bojo eritreretiny ohatra mandeha taxi be angambany satria manao an'le ampimamba zay ao anatin'ny io le miaraka tamin'ny Rajoel io dia tsy nandoha mihitsiny izy eritreretintsika mivezivezy zany izy mivezivezy maimaimpony izy sy ny fianakaviany matetika amin'ny kompania malagasy io zay ke nafaty amin'ny Air Madagasikara za zao tokony naposy za nge mba ny ady hevitra ihany tamin'le namako mpanao gazety tia mba misy dossier kely aloha zany iteny azy hoa dia za ny tompona andraikitra iry zareo moa zany tena hoe masika loatra raha ohatra hoe zay ny tompona andraikitra eny zay moa fandaminanareo fa anareo iny tao anatin'ilay izy dia tsy ho ihany nefa no atao anatin'izany fa voala ihany koa tsy mpanolotsaina manokany maso ivoan'ny Madagasikara tao la Frantsa intsony izy mazava anie zany re Rakotomanga aja nirina zay ny tena anarany tsy afoaizitsika ny anarany ny ao anatina kara-panondry le olona zay ny tsy anononako mihitsy nareo manko misy miteny an'le hoe Rajoel Andry nirina filoha teo aloha tsisy an'izany ao anatina kara-panondro
zay ao anatin'ny karapanondry any ranga jerena na le karapanondry vazaha iny arany tsisy zany ao rakotomanga ajanirina zay ny anarany reo zany ny zavatra nisy tao anatin'lay raharaha napotika nyity fiara manidina ho an'ny kompania pirateterana Madagasikara tsika iny na fiara manidina be dia be raha tadiditsika tsara tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny amiraly tsika tsy hamohan'ny zavatra nisy atao anatin'ireny fotoana ireny fotsifotsy be mivatany de ry andrambony ery misy an'ilay grena iny de misy an'ilay sarina ravinala nipetraka tao anatin'ny fiara manidina malagasy fa ho amin'ny ankehitriny tsika nataony ty ramatoty tantely afa-drakotra ny zavatra rehetra tao anatin'izany afaka eritrerentsika aveo ny zavatra nandehanany efa afaka raisina foana zay antso miditra eo ny hoe rehefa mitondra entana za zao tena misy fotoana be deaibe mihitsy mivezivezy ohatran'izay ny lanjan'io entana io na raiky amin'ny 30 kilao ary ny ao anatin'ny bagazinao le bagazy maio resahaka io fa sody tsy liany an'le sota fa le bagazy de io de fa tonga de misoratra hoe andoavanao an'izao na nalanao an'ity miala zany le mihoatra fa ny anazy le zavatra le fanarahany io na 50 kilao na 200 kilao entiny ary eo anatin'izay izy tsy mandohan'ny sarany tsy mandoha vola mihitsy izy fa vezivezy atao fitsangatsanganana zany le mitety an'izao tontolo zao inona ny zavatra nentiny tao anatin'le izy tsy nisy ene vezivezy maimaimpona izy sy ny fianakaviany raha izy rereny mbola tena hoe tena vahoana kosany fa izy sy ny fianakaviany nentiny tety an'izao za tsy hitran'le fantatry tsara izy nanao gazety niaraka tamiko io zay le tena keo zay ny anarany ary manana sironao misy namako koa de misitona be mihitsy tsy izay atsika tsy miditra le vie privé fa aloha izy hoany aloha fa izay le izy ny makasika anazy hoe ny vezivezy foana izy nandritra izay de zay natonga ny tompon'andraikitra tamin'ny ministry ny fitaterana teo aloha Ranjato hoe la Roland nanana an'izay hoe aloha tapahany ity fa tena simba ary izy moa zany efa niarahantsika izao fa io izy tsy tafarina ntsony mandraky tiny anio de zay ihany koa nanalana anazy tsy ho maso voan'ny Madagasikara intsony atao anaty tsy maso voan'ny mpanolo-tsaina manokana ho an'ny solotenantsika teto Madagasikara atao la Frantsa izy ny sorona satria zay le zavatra misy atao anatin'ny fotoana rehetra ny zavatra misy zany raha ohatra hoe zay aloha ny tantara fofoy fa azontsika hoentina any amina zavatra hafa ny raharaha satria be deaibe manko miteny an'le hoe tena marina mihitsy nyfanamarianao satria tena niara-ny asa zay tadidiko tsara mbola misy mpiara-miasa aminay tena mbola eo koa raha tadiditsika ministra ny filaminam-bahoaka izy le nitendreny radio Renzo mbola anisan'ny zay telo menada anisan'ny promotion ray mihitsiny atao anatin'ny asa fanaovan-gazety raha isika ny antso tafiditra aloha Andrianarivo avatra dia hotoizantsika ny famakafakana ihany koa satria dia betsaka ny teany hevitra makasika ny raharaha-pirenena eto antsika mbola manana 30 minitra latsaka kely isika ao anatin'izay fanehoan-kevitra izay zay ny raharaha zany zao tokony hivoaka zany fa tsy hoe mitatatata izy anie miteny foana nefa izy tsy titinina akorony raha titinina izy tsy maninona fa izy nefa tsy titinina de le hoe aza hoe zandry maivava ary katsetsaka no mipetraka zay ny tsara andrefesana anazy miarabanao efa tafiditra any ianao de lany ny fahananao avy eo de avy eo indray ianao miteny an'le hoe mihodina fotsiny ao arany fa ao ianao oeto fanehoan-kevitra anao izy de avaiza tompoko sy teny izy sy teny mbola tsy anonosy Maurice honorable kopatanana ianao miarabanao efa ao ianao eny tompoko tonga de oeto ny fanehoan-kevitritsika avy amin'ny Mazanga hitanao ohatrananay aty zao nisan'le deputelina aza menao le onjam-peo aza menao le onjam-peo fa tonga de tantaro alava be no le deputenina tam'le nisy tokotany rehefa tafiditra isika avy any amin'ny faritra de aza menao le onjam-peo fa tonga de mitantara isika allo te hoana mifandeha noana makijona de efa miteny ao temfomangakely de miteny azay efa niteneny tamin'ny le namany se teo aloha teo mihitsy efa eniko iny mbola teto any de zay mbola hitsikitiako awa ty filombatsakany ty mihitsy hoe asivy sokatra daholo ministera rehetra sy ny sampandaka rehetra
hoe mialaka jelona sy mifongony ateny amin'ny sehanampiaka manidiny vato io asiana an'izany satria io madamy io seho anazy tsisy petina mihitsy ka za zany miteny ka io zao izy le mitarika grevy io mety zay fikanofany amin'io mody hoe mitaritarika grevy izy zany dia lazaina fa voasambotra amin'ny mampanao politika azy fa tsy voasambotra amin'ny zavatra nataony tamin'ity fireneny ity sy mieloka vita amin'ny teto izy le ministry ny fampianarana io mila audit be ao amin'ainao zany retraretra zany dia be da be misasa volimbola ataon'ity mpitondro ity fa toy ihany Samuel dia za zay dia miteny fa zay fotsiny ihany tiako tsindriko Marjona mila asiana sokatra zany aza miakaka amin'ny jelona sy mifronkony raha te ho tafavoaka re député andeha mailimaily ihany zay navoan'ny filoha teo aloha Erikajomampianina miakamiakaka tamin'ny fronkony io aloha ny tanàna fa fanovolia zay vao miasa indray sady makasitraka anao ao anatin'izay fizarana izay ny anatiny izao mihitsiny raha mbola le diovina aloha ny tanàna na sasana aloha ny vilia zatsy any an'le mamadika lay boky fa ny anany zavatra ale ataoko dia manova an'le boky mihitsy zany hoe raha ty boky ty zany ohatra namaky an'le boky dansa taloha dia le koditra anay vaky loha raha sika ny azy tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko toa di reto ny fanehoan-kevitra atsika mety avy any amin'ny faritra izy na any ampitan-dranomasina mihitsy mato mbola tsy miteny efa miodina eo alao aloha tapahana sao dia lany indray mifana alao andrasantsika antsoafa toynyity olona efa manana fahavononany ity miarabanao oui manaja anao monsieur Marjona miaraba monsieur Norbert avy te Toliara miaraba ny Andriamato Norbert avy any amin'ny faritra Toliara tsy moro io mba saika aneo hevitra kely ranga misaotra betaka aloha fa tanteraka le tolom-bahoaka faharoan'izay zany makasitraka koa ny décision raisin'le premier ministre amin'le tolérance zéro fa nietrehitra avy te Toliara zany mba aleo mba hiverina amin'ny vahoaka daholo ireo entana sy le vola vahoaka nangalariny ireo député sy le ministre rehetrarehetra ireo mba tsisy hoafa maina fa mba aleo tena ho tsaraina mihitsy araky ny tokony ho izy ohatra nanay te Toliara zao na Marjona misy terrain na terrain fanaovana baolina fanaovana doranga iry anketraka iry dia nasian'ny député Toto inona moa nasian'ny manda parapay manodidina tokony hiverina amin'ny vahoaka io fa ny vahoaka ny Toliara ahoana marina le kianja metra kilo fa vita syntetika avy tsy misy an'izany ato atray gazon tsotsotra tsy fantapantatra zay nao dia ny inona moa ny gradin sy rehetrarehetra moa dia fa izy io nametrahany azy io dia mody nitrongitrongisindreo le inona moa le ao bord de la mer eo nalaina tao daholo le alahonko fa hoe asiana piscine olympique dia ao tototofanao fotsiny zao ny ziminage koa ao dia ao mipetraka ao fotsiny tsy fantatra zay afarany dia aleo zany mba tena hiverina ny vahoaka daholo ny fananany vahoaka rehetrarehetra rangaha dia amin'izay mba départ vaovao le gouvernement fa dia mirary soa antsika rehetrarehetra makasitraka ny solotenatsika avy any amin'ny faritry Toliara saotra betaka rangaha dia mazotoa eny aran'io raisana indray ny antso manaraka ihany koa ao anatin'izay sehatra izay miarabanao eny tompoko tonga dia hoe to fanehoan-kevitra anao za menao le onjam-peo anao tonga dia mitondra fanehoan-kevitra ao arany ny manaraka indray no raisitsika fa mbola mety varina izy na inona no manahirana anazy miarabanao iza dia vaiza tompoko allo efa tafiditra ianao dia mitondra fanehoan-kevitra avy hatrany mba manao hevitra zay avy aty Tirabé amin'le any amin'ny faritra mandotoany mandreky be ny dahalo dia mba mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery azy ireo fa tena sahirana ny vahoaka satria sandarina zany tsy dia mibaky loatsony ko fa mandrididitra ny vahoaka hono zareo dia tsy te halala ny vahoaka tsony ka mba miteny zany zay hoe tsenareo ange nanao an'le zavatra tany-Tananarivo fa ny tany Antananarivo vory nanao an'izay nataony tany fa tsy ny fidiranareo izay nataony tany Antananarivo io samy mandray ny valonasany ka mba jireo ny vahoaka ho izy nataona ireo sandarinareo dia zay nge ho izy andeha hoany nefa zay mangidy fidy tsy mamy-bahoaka tsony ho izy zahay ka ataonay ahoana moa ho izy nataony handahanana iny ambany vohitra be any ka mba mangataka ny fitondrana-mpanjakana zany
izay nanao ny nandray ny baiko ny zareo tany a no tokony ho fahaizana fa izy zay mbola hainy barety be barety zay dia pelona amin'ny asany be zany ny zanak'olona tsy nanina fa io samy miaraka ny tenin'Andriamanitra hoe izay manao rasy ihany no mibinga zay afafiny fa izay sy nanao kosa aloha dia mba sy tokony hoe alohan'ny fanjakana amin'izao fitondrana zao fa zay manko ny teny debitera zanapera hoe tena sy miraharaha ny zandarma tsony e zao ay zanay ty ambany gotra ty mbola mirany zandarma fa zataon'izany zandarma ho mangoditsitra amin'ny vahoaka zany fa aoka izay nanao ny asany tany tany zay nandefa bomba mandasa dranomasy tamin'ny vahoaka no andray ny valinasa nataony fa barety de barety kosa aloha reny baiko ny naty ambany gotra sisy nidiran'izy reny ka dia mba mangataka zay mba tsy atao an'izany kosa ny zandarma izay sy manao zavatra ratsy fa dia nandray ny baiko zavaly manana bomba no tokony ho valiana amin'izay taony fa izay sy nanao kosa aloha tokony atao an'izany kosa moa fa samy manan-janaka io a tokony atao an'izany mety izy mbola mitady zavatra ivelomany aloha misaotra betsaka misaotra nareo nandray asa atapitahoany izay antsina izay aza menao leonjapeo allo manao tompoko aza mety tonga dia alefa so e vetitiliara tiako za ranga manampy amin'le tenin'ny ranamana teo avy amin'ny vetitiliara iny ao zao Tinoka Roberto dia nasiany manda zany ny nanketsaky amin'ny terrain filalaovam-baolina kan'izay maître Akira ny piscine olympique moa tsy vita ka vola hoatrina zany no lasany Tinoka Roberto tamin'ireo fanamboarana raha reo nefa tsy vita fa maninona raha mba asianareo fanabiabiana koa ny mikasika an'io satria mialokaloka tetiliara ihany ane Tinoka Roberto mbola tsy lasa sao tompoko makasitraka anao raha isika indray ny antso manaraka rehefa miditra dia ao anatin'ilay antso tony ny mahazatra miditra fa lasa ato amin'ilay findahako nareo miditra raha isika ny antso tafiditra manaraka raha satso raisiko tsony nareo be diabe nareo miditra ato anatin'ity ny antso fidirana dia ny 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 ao no miditra izany efa tafiditra ao arany mbola manana antso maromaro tsika ao raisitsika ao anatin'izay sehatra izay mahagaga ho ny rehetra dia ny hoe fa manina loatra ny tsy tian'ny olona le hoe anarana hoe ny irina dia omeny anarana io moa zany ny mpitondra Rajoelina sy Rakotomanga satria samy misy ny irina ny anarany zay moa tsy dirantsika fa azo moa zaniko zay no nahafantaranareo anazy fa za tsy mba ny antso an'izay anaran'izay mihitsy fa misy anarana fiatsoanay rehefa tafoan'izay zay raha isika raha izay antso zay izy nefa tafiditra ao afaka miteny avy hatrany miarabanao arany efa ao ianao dia tonga dia hoe fanehoan-kevitra avy any amin'ny faritra sa avy any ampitan-dranomasina no hitondra n'izay fanehoan-kevitra izay efa miodina ny fahananao dia tonga dia hoe ny fanehoan-kevitra ao tsy mbola hiteny any manjary lany fotsiny mantsy le fahana sa miasa any tambajotra tserasera dia manana fahana betsaka ngamana izy hotoizantsika ny famakafakany makasika izay raharam-pirenena izay ny zavatra misy zany ho amin'ny ankehitriny betsaka ihany koa no ny teny an'le fananinona no mbola tsy vita ihany ny fananganana izay gouvernemanta izay dia raha ny fanehoan-kevitra izay nivoaka ny omaly dia ao anatin'ny fandaminana tanteraka izy ireo sy mifitsiriana reo olona izay manana an'le foto-kevitra hitondra ny le fanovana zay zany ny antolona izy mbola tsy nivoaka iny omaly iny antenina sinoana fa hivoaka amin'ity andro neny ity miarabanao atraty amin'ny faritra e eny tompoko fanehoan-kevitra kely mikasika an'le raha-pampianarana eto Madagasikara angamba fa tsy mendrika atsika tsony zany le raha-pampianarana eto Madagasikara satria hitanao be loatra le matiera dia manjary tsy araka ny lohan'ny ankizy tsony satria raha-pampianarana frantsay izy io dia fahitako azy tena tsy mety satria be loatra le matiera toizy fa mbola ao ianao dia mikasika an'le polisy tompoko le polisy de la route any an-dalana dia ireo tsara mifanararaotana nataon'izy ireo mandeha bisy izy ireo tsy mba mandoha vola dia manarak'izay le fanakanany any an-dalana ihany koa dia angamba rahatsika mahita zany ny mpanararaotana nataony an'ireo sofera madinika mpiasan'olona zany ho zany
dia tokony mba handray fepetra mikasika an'izany zany a ny manam-pahefana zay tokony sahaza amin'ny andraiky tamin'izany. maka sitraka anao raisina indray ny antso manaraka za tsy any Maurice fa eto aho zara ny miteny ioko zay n'olona any Maurice indray miaraba anao fa ao ianao za ranga mitaraina ary mampatsiagny zava-misy teo aloha amin'ny le 29 septembre 2021 de nisy fividianana predatsiko tany tao commune Ambolofoto fa ny mahagaga anay de izao hoe nampandoaviny dorao reo 5,000 ariary ka io vola io veo veresevana agny amin'ny trésor satria resaka fifidiana zany volam-bahoaky sa ho an'ny olombisy izay mihinana azy délégué district intendérate ary ben'ny tanàna ao commune Ambolofoto ka miangavy zay mba atao fanadiadiana mikasika an'io mba izay ny fitaragnanay ka milaza zahay fa tsy enkenay zany fandoavam-bola tsisy taratasy zany ary magnarotsy vahoaky zany saotra tompoko maka sitraka anao raha sika ny antso tafiditra ngamba ndray antso eo amin'ny telo eo tsika dia ho fehezitsika ny tamin'ny ty androny an'io ity izay maro dia maro ihany koa reo tafiditra eny e fa no lazaiko teo ny tsokevitra raha ny entsika tany am-piandohana nanokatra teto fa tamin'ny folora ka hatramin'ny folora sy 30 minitra fa nazavaina lavabe teto ny makasika ny raharaha izay nitondrantsika mampisavoritaka ny saim-bahoaky miarabanao aloana tompoko eny tompoko ya anenay fanomiko hevitra anazy zany dia zao a Bricaville eny tompoko aza menao le onjam-peo anao aza menao le onjam-peo ya dia mitodika amin'ireo polisy mitodika amin'ny gendarme indrindra fa ny tribunal zany ninona zavatra olazaintsika e zany a dia zareo zany tompoteny farany tsika ve tsy mahita fa maro ny olona migadragny raha misy olona voafonja misy 3 arivo a dia misy any amin'ny 500 arivo a dia olona tsy meloko daholo fa miriaria zany le olona mpanao tonta vola ary mamorona phrase mihitsy ny aza mboro koa igadrany hita zany anefa iny a amina resaka haditany nandritra ny fitondrana ny any radio iny ene betsaka be le aditany aizany hoe aditany dia avadika ady heliko foronina hoe manapa-boly hoe midongo tany menace de mort zany tsy miova menace de mort io zany raha io zany ndreka lasany manjary ataony mpitsara hoe tegna marina nefa dia raha lainga io raha io za zao mihitsy ny anisan'ny tratrany raha zany 5 taona za efa ndrahonina mihitsy hoe izahay tsy mavita menace de mort zany anareo tsy mavita an'izany fa mampikarama olona anareo mpitsara ve agnano karan'izany mpitsara nagnano an'izany taminay a fa tegna hoe za tsy fantako hoe iova ve re mpitsara reo amin'ty fitondran'ny ray mitoraky ty iova ve ny gendarme sy ny polisy amin'ty fitondran'ny ray mitoraky ty fa nino raha koranitsika fa raha mbola itoetran'ra sasany a avako izy fa misy sasany manjary a fa misy sasany tsy manjary raha piloha be ya matoa za miteny an'izany satria za 5 taona dia dikan'izany mbola zandry aby reo olona reo miasa zao a dia zafy koa aza ka zany zany mitodika aminareo mpitsara mitodika aminareo gendarme mpanao ankety a ny polisy a miala avy aminareo ity fireneny ity zay vao manjary zay vao tsy mahanta fa raha ianareo vao takalo vola dia momoka aby sy olo jiabijiaby fitiky le tsy manana jiabijiaby io ka dia za zany matoko fa dia iova ianareo amin'ity fitondrany ray mitoroko ty koa dia mankasitraka tompoko mankasitraka anao nitondran'izay tsara ho fantatra sy ny zara ihany koa ny zava-misy miarabanao eny tompoko toa dia hoeto mifanehoan-kevitra anao fa ao zao anao io dia efa mihodina miandry anao io teny sisa eny tompoko fa mihodina 30 sekondra zao anao tsy haiko hoe aizy ianao zany aloha tapahana angambandra raha toka tsy hitondra fanehoan-kevitra raha isika indray ny antso manaraka amin'ny ity amin'ny 12 latsaka kely ity miarabanao eny tompoko
tonga de eto ny fanehoan-kevitry ny 037 85 725 vovoka vitsivitsy. Eny tompoko. Allo. Eny tompoko. Salama Gol FM. Salamy ianao. Ty maro ve miantso. Miaraba antsika avy any manao ny 12 ao. Ya, mbola tsara fa. Faly mihitsy zany ilany andra duel takeo. Safi, miala tsiny izy koa manao bolana vata tena kole. Manao fitondrana liga misy andra duel manao tena liga. Ny ambony any tovana fa zay madinika tsy jerena. Safi aminay maro ve ato ngamba misy pitondra. Tena manararoatra ny madinika. Miala tsiny mikoleo fa tsy mety zavatra mampalahelo anay ty maro ve ngamba tsy mety tatarany aminareo. Mba enony ro tonga ambony. Milaza reo fa sylva tetesy. Mila carte pesera aminay mpanarato ary nisy hoe andianarato anaty rano anao ndeha karapanondro ndeha carte pesera. Aorinandreo aby ny aratonay adobondreo lakananay. Milaza koa fa be miala. Manararoatra mandodo ambasy amin'olona irena anaty ala jiaby ty. Izany ve tony fanjakana. Ireo gendarme minday gendarme mihitsy reo minday basy. Rehefa n'olona ty tsisy minday basy zany fa vely tena no ataon'olona. Ay tsara ny ainanay madinika tompoko. Orinasa tsisy. Ngamba anao tsisy be. Ao sorma ao faritra maro voy. Tsisy velona. Tsisy kotiny raha hoe iaro ny ala reo. Iaro ny anaty rano reo. Kotiny velomindreo orinasa mba iasany madinika. Izay no zavatra mampalahelo anay amreo itondra fanjakana ka apitany aminareo mba misy afatarandreo jiaby. Mba samy maheno reo. Misotakolo. Maka sitraka anao. Raisina indray ny manaraka. Ny zavatra misy manoloana izay tranga pirenena izay miarabanao arany 3882. Efa ao zao anao dia miteneny anao fa meno anao izahay. Naiza Jehova tany amin'ny fokotany io raha mbola te handroso Madagasikara dia mety mihitsy ny tenen'ny akoho emaly hoe ataovy ny tenpiarana hoe zanakiza razaniza dia razanira dia mety izay dia olona madio foana no mitondra isaky ny 5 taona. Fotatoko. Maka sitraka anao anatin'izay fanehoan-kevitra izay le teneniko teo efa tafiditra nareo dia nareo tsy miteny dia izay ny mandehananay fotsiny alefa mandeha le izy fa tsy hoe tsisy tsy mandray akoriny eo. Miarabanao. Ianao le onjam-peo anao. Ianao tenenay miala le onjam-peo izay le mahatonga le izy tapaka raha vao misy ohatran'ireny. Miarabanao arany. Salama kolo. Miarabanao. Aona Marjona. Miarabana manao olona tsara. Le tiako fandehana avy aty Tiliara zany Beriaka. Eny tompoko. Mikasika ny tenin'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny Fakomaly zany Marjona. Eny tompoko. Misy dikany satria anagna-mpanjakana vola zany agnatin'ny fanabeazam-pirenena. Amplisin'izay io ny conseiller résidence tamin'ny Yavoloha io, Aravatomanga io mbo miaro ny fitondran'ny Andry Rajoelina. Mba miangavy ny premier ministre ny président ny fampiraisan'ny kolonely Randrianirina izahay avy aty Tiliara mba ansaka tsy andava ny mikasika an'io. Raha izay. Angatahinay avy aty koa zany mikasika ny Toto Roberto Tinoga Roberto betsaka ny tokotany ravaravany hatraty maniraky mercenaire izy maniraky mandoa vola. Izay zany hitahitanay avy aty Tiliara zany Marjona. Mifamitena aho zay Maka sitraka anitsika avy any Tiliara tsy mororo any koa tao anatin'izay fanehoan-kevitra izay tsara be avokoa ny fidirantsika mivantana tamin'ity androny anio ty tigna manao raha antso farany. Miarabanao arany. Afaka hitany fotsiny aho hoe raha tiana handroso Madagasikara dia mila fanay fotony mihitsy izany ny tena dioviny. Fa raha ohatra ka mbola hoe misy eo foana ireo olona hoe na indreo dia tsy handroso mihitsy Madagasikara. Dia ny zavatra tiako tenenina izany
dia mba mangataka amin'ilay filoha Andrianirina Mikaela izany mba hijery an'ilay tanin'olona nalalina konkory eny dia mba hijery an'ilay kolokolo konkoa fa mampalahelo ilay dia-tsaina. Sao